Raha tena mahay mamaky ny toetra ara-politika misy eto Madagasikara ny vahoaka malagasy dia mahatakatra fa ny fifidianana Bonne Tanana sy ny fifidianana fokontany sisa no any fifidianana tsy hitsabahana ny vondrona iraisam-pirenena eto Madagasikara. Tsy gaga isika ankehitriny raha mahita ny filohan'ny pirenena manam-pikasana ny ifamory amin'ireo mpanao politika malagasy, ifandinika ny amin'ny tokony hanamboarana izay lesoka tsy mety mialoha ny hidirana amin'ny fifidianana Bonne Tanana. Raha tsy ivona nefa mialoha ny fifidianana filohan'ny pirenena dia nisy andihana kandida nifamory ary nanao fanambarana miaraka fa tokony ho harenina aloha ny lesoka isan-karazany sy ireo tsy fanarahan-dalàna isan-karazany hiatrehana ity fifidianana filohan'ny pirenena ity. Saingy ny faninanana ny nandrorandrora sy nanatsatsotsatso ireto mpanao politika kandida ireto tamin'izany fotoana izany, ary ireo kandida izay efa mivonona ho apetraka hitantana ny Madagasikara izay boloky n'ireo vondrona iraisam-pirenena sy ny mpiara-dia aminy no nanao izany fanatsatsotsatsoana sy fanamaim-bona izany. Aty aoriana nefa ay mahay mifanaraka sy mifamory ihany ireto mpanao politika malagasy ireto rehefa hanatanteraka fifidianana, saingy tsy afaka manao izany rehefa fifidianana filohan'ny pirenena satria mpanatanteraka baiky fotsiny ihany. Ny antoko-tiako Madagasikara aza moa teny an-kianja ny 30 Mey dia ny antsoantso fatratra ny amin'ny tokony handravana ny seni sy anoloana ireo mpikambana sasatsasany ao anatin'izany rafitra izany, saingy sy naleo dioika ireo mpankafy ny fifidianana ka nanao indray mihira niaraka tamin'izy ireo ihany koa hanatanteraka fifidianana ao anaty firaparapana anaty aizina. Indrisa nefa fefa 30 isan-jato sisa ny tahan'ny fandraisana anjara ny vahoaka malagasy hifidy, izay vao tonga saina ny mpanao politika malagasy fa hay misy zavatra tokony ho amboarina ihany manodidina ny resaka fifidianana eto Madagasikara.